Roa taona sy tapany fitondrana izao ve no nantenainy. Vovonan'ny federasiony olona manana fahasembanana ny filana mihitsy tsy fantatra ny fitondram-panjakana hoy Joshua Robinson radafiny Antso. Fandraisana mpiasa ny fahasalamana ny olana teo aloha aza mbola tsy voavaha. Sabotsy fa 17 ny volana Aprily ny taona 2024 mankasitraka anao atrantika manaraka ny fahitalavitry ny MBS amin'izao alina izao tonga soa anatin'ny pejy ny fampahalalam-baovao manolotra ny arabary tomboky lahy sy tomboky vavy. Tahaka ny mahazatra isantarantsika ny vaovao isaky ny hariva toy izao dia nitatitra ny Covid-19 farany teto Madagasikara hatrany. Araka ny antotanesa nivoaka dia olona fito indray no maty ilay valana aretina Covid-19 tamin'ny omaly 12 ny volana Aprily ny taona 2024 teto Madagasikara. Teto amin'ny faritra Analamanga ny roa ihany koa tany Boeny ary tao amin'ny faritra Matsiatra Ambony, Sava ary Atsimandrefana ny telo ambiny. Raha omena ny fitambaran'ny isa dia tafiakatra 735 ireo olona maty ny Covid-19 teto amintsika nanomboka tamin'ny 17 marsa ny siny ity valana aretina ity. Mitotaly 775 kosa ireo tranga vaovao tamin'ny fitiliana 505 natao ka avy amin'ny faritra Analamanga avokoa ny 700 amin'ny izy io. Manaraka azy eo ny faritra Sofia izay nisy tranga vaovao 450. Marary ao anatin'ny fahasarotana na ilay antsoina ihany koa forme grave ny 307 amin'ireo olona 205 manaraka fitsaboana. 770 kosa ireo nahazo faharatsiana fahasitrana natao aorian'ny fitsaboana. Hatreto dia ny fanarahana sy ny fanajana ireo fepetra sakana rehetra toy ny fanaovana arotava sy fanasana tanana matetika amin'ny rano sy savony ary ny fanajana ny elana iray metatra no fisorohana tokony ataony rehetra mba isorohana ny fiparitahana ity valana aretina ity. Fa eo amin'izay lafim-baovao ny fahasalamana izay hatrany dia isy ny fandraisana mpiasa ny fahasalamana Vaovao ho ataon'ny ministera ny fahasalamana. Misy lesoka maro anefa tsy mifanaraka amin'izay fandraisana mpiasa izay. Hoy indrindra ny fanampanazavana entiny filohan'ny sendikany paramedy ato anatin'ity fanadihadiany ity eo amin'ny sary sy rindran'ny sary ny Andra Rakotomalala. Sepitra tanteraka ny mpiasan'ny fahasalamana eto Madagasikara amin'izao. Feno avokoa rehefa mety hoe toeram-pitsaboana. Nilaza ny ministry ny fahasalamana fa isy ny fandraisana mpiasa ny fahasalamana anatevin-daharana. Lesoka maro no tsy mifanaraka amin'izay fandraisana mpiasa izay. Tsy mazava ilay fanaovana recrutement ankehitriny. Tsy fantatra akory hoe firy no isan'ny olona ho raisina ary nahoana izy ireo no atao CDD ray taona fa tsy raisina ho mpiasa matra nefa ny filana arakolona zany amin'izao fotoana izao raha eo amin'ny ministeran'ny fahasalamana dia ataoko hoe raha teny tsy ampy sasaka mbola kely. Dia eo zany olana anankiray aloha zany eo amin'ilay fanaovana recrutement. Tsara ilay recrutement zany fa misy olana maro be tsy voavaha eo. Faharoa manarakarak'izay dia voamaly koa no nampanantena ny ministera fa isy fizarana prime ho an'ireo tsara lazaina fa tsara sitrapo miady amin'izao coronavirus zao. Dia tsara ny manamarika aloha ho anay manokana fa raha misy angamba ny mendrika tokony handray an'izany prime zany dia rehefa tena leny takosina tamin'ny taondasa aloha. Zany hoe raha mampatsiahy kely ny tenanay amin'izao fotoana izao dia tsy mbola nandray na dia ariary aza nandritra n'ilay réquisition 720 andro natao tamin'ny taondasa ny mpiasan'ny fahasalamana. Asa re inona loatra ny fiheverana azy ireo fa to ilikilika fotsiny zany ireo namanareo. Mbola mitsoeraka izany ny fitakiana ataon'ny sendikany paramediko hatramin'izao. Na misy azy ny fandrahonana miatra amin'ireo sendika. Mieritreritra hoe karakara n'ilay rappel izahay dia efa misy sahady karazana fanilikiliana an'ireo paramedy izay nanao fitokonana any amin'ny faritra sy ny distrika any, zany hoe misy fandavana ataon'ireo tompona andraikitra tsy hameno an'ilay dossier ahafahana manao rappel. Etsakilany ireo namana mpikatroka tao anatin'ny reny fitokonany reny moa dia maro nefa nahazo affectation na nahazo menace vokatr'izay fanaovana fitokonan'izay. Ny tenako aza moa dia efa namoronana dossier ampiakarina codis mba ahafahana hoe anapaka karama
dia hatreto aloha mbola tsy fantatra fa dia mandrendrirana antsy eto ny tena. Manodidina ny valarivo ny paramédico mpiasa-panjakana amin'izao eto Madagasikara. Raha manodidina ny iray alina kosa ireo paramédico antsoina hoe bénévole. Saika ny antsasamanila amin'ireo mpiasa-panjakana ireo dia ao anaty syndicat avokoa. Vaovao ny fahasalamana izay hatrany dia saika ilaharana hatrany ny toeram-pitsaboana eto amintsika amin'izao isan'izany ireny CSP2 ireny. Raha ho any teny amin'ny CSP2 Ambohimanarina nandehananay izao dia tsy tapaka filaharana mandra-paharivany andro fa nadiadino amin'ny sary sy rindrany sary ny Andry Rakoto Malalatrany. Filaharam-be toy izao ny eto amin'ny CSP2 Ambohimanarina. Milahatra akafanafody sy anantona mpitsabo. Saika fambara Covid-19 avokoa aloha no ilaharany ankamaroany olona eto. Rotokom-bolana ny narary aloha izany dia efa feno rotokom-bolana izay narariko mantsindrona 3 andro dia tapitra antsindrona aloha sitrana azy. Afaka izany ilay nanakitrako, afaka ilay aretina andohako dia amin'izao nefa za zany raha ohatry ny izao hoe manao raraha mavita raraha sepotra kely izany dia makana kely rehefa vita ilay rarahako dia indray averina manao raraha dia ilay kohaka izay zany mahazo an'azy izao. Dia matahotra veniny? Matahotra ihany izy? Tsy maintsy misy kosa aloha fa atahorany. Dia tonga dia mikropaka anakaty? Tsy maintsy anakaty satria koa misy namany tena koa matsy mipokohaka sy ohatr'izany izy zarina niraka anazy ndana ho any eo makany dokotera satria eto an-tanàna be ankizy kely izy tsy mety handeha dia efa afaka taty amin'ny dokotera taty izy. Narary ndoba tsy nijanona maly dia so dia reraka be mandeha dia ohatrany reraka be ohatrany enjera ho azy fotsiny izany. Dia inona daholo ny fanafodiny omeny dokotera? Ireo mané B6 dia vitamine C dia zinc dia CVO paracétamol. Dia inona amin'ireo zany ny vidiana sa inona no omena fotsiny? Misy soratra hoe gratuit izao. Dia gratuit daholo izany reo? Izay angambany fa izay vao ato. Saika ny ankamaroany marary eto dia matahotra ny aretina Covid-19 avokoa. Ny an'ny tombo avy telo eny nanantona ity toeram-pitsaboana ity hatramin'ny faran'ny volana martsa teo. Tao anatin'ny 20 jours, 20 andro teo izay. Tamin'ny nanomboka amin'ny volana marsa, farapara volana marsa zany nakaty dia naheno ny olona hoe misy fizarana fanafody maimaimpona momba ny Covid any amin'ny CSP2. Dia izay aloha anisan'ny natonga ny olona nanatona aty. Manamora zany ny fitsaboana dikan'izay hoe iraha malala zany. Dia ny olona koa zany maheno an'ilay fambarana aretina, hoe misy an'izao dia tsy mandromandry ny sainy dia tonga dia manatona CSP2. Ny akoatr'izay moa zany efa misy fandaminana hoe ny forme légère ty amin'ny CSP2 matetika mandeha ny olona, ny forme modéré sy grave moa zany tonga dia any amin'ny hôpitaly foana. Dia ny olona zany matahotra ilay ho any amin'ny hôpitaly mihitsy satria matetika vao tonga any moa dia maheno an'ilay sahantotanisa sy anina izy maty any amin'ny hôpitaly sy any dia aleon'ny olona lavitra manatona CSP2 zany. Mbola olana sedrainy CSB kosa hatramin'izao ny fahamaroany olona tonga manantona ity. Sarotra ny fandaminana. Ny olana sedraina dia eo amin'ilay abetsahan'ny olona mihitsy betsaka dia tsy afaka ferinao tanteraka ilay olona satria marary tokoa izy tonga eo tsy afaka atosika anao hoe tsy raisinay nareo fa anjaran'ny CSB mandamina azy. Dia ny abetsahan'ny olona zany ny olona migerer mitantana mandray indreo olona be dia be ireo dia resaka organisation des services moa izay fa milamina ihany izy zany. Misy amin'ireo CSB2 eto Antananarivo sy ny manodidina ihany koa no tsy ahitana fanafody intsony toy ny vitamine C sy ny magnesium ankoatra ny filaharana lava reny iainany marary. Lafim-baovao afa tanteraka dia tapidalakale izay no namehezan'ireo mpivarotra Tsisotry ny manjo azy ireo manoloana indrindra ny tsy fisiany fampandrenesana akory fa tsy mahazo mivarotra ho any androany. Efa nisy ireo namelatra entana no sakana ny mpitandro ny filaminany teny an-toerana ary mitatitra misika ny fanadiadinana ambinitso velositraka sy tahiry ny aina. Tapaka tao anatin'ny filan-kevitry minisitra ny alarobia teo fa miato aloha ireo tsena isan-kerinandro. Tafiditra tao anatin'ireo ny tsena Nisotry. Voasakana tsy nahazo ny varotra avokoa ireo mpivarotra androany araka izany. Raha ny faneho-kevitra izy ireo dia efa antombotra loatra ny fampahafantarana ary tsy misy vahaolana omena manoloana amin'ny tsy fahafahana mivarotra fa avy hatrany dia didijadona ho izy ireo. Dia misy nefa ny party mahazo mivarotra dia misy party tsy mahazo mivarotra. Misy fampahafantarana fa hoe sisiny ihany aloha fa tsy ny ampovoany fa tsy hoe mivarotra iray manontolo ndroandro tamin'ny lakamisy. Raha natsony izay ny atrika fivoriana tamin'ny lakamisy ny lehibe an-tsena ny antsonay dia gaga be izay satria zavatra mifanohatra be satria namena taratasy mihitsy izay nanao petadrindrina hoe
ny asabotsy dia foana ilay fivarotana iny ampivoandalana iny fa ny fivarotana tsisiny kosa dia mahazo mivarotra gagabe nefa izay androany fa tena tsy misy mahazo mivarotra na ny iray ary noho izany tsy fantatra mihitsy izay tena fitsipika ilay fivarotana na inona marina ny tiana tongavana na inona marina. Manaiky ny fandaminana izahay hoy izy ireo kanefa tsy tokony isy ny fanavakavahana fa rehefa tsy mahazo mivarotra dia tsy mahazo avokoa fa tsy asiana tombo sy alaka mahatonga ny ady eo amin'ny samy madinika. Mbola misy mantsy ireo mpivarotra afaka mivarotra tety Isotry androany. Izao tsy afaka mivarotra dia izay sahirana be maro anaka daholo ny akamaroan'ireo na amin'ny banky vola amin'ny BDB hanina androany tadiavina androany nofatran'ny olona ny école azo mpianatra efa miandriandry ny école gisy daholo. Sosialim-bahoaka eo amin'ny lafiny ara-tsakafo sy ny rehetrarehetra arakaraka ny vola miditra ny sakafo hohanina. Amin'izao izany ny olona tsy mifatina retana fa mety mifatina matomosara raha mbola mitohizina izao ny fanampiana tsy misy. Isan'ny mampiditra vola betsaka indrindra ho azy ireo ny tsena isaky ny asabotsy ka izao foanana izao ireo vola loha isam-bolana nefa tsy maintsy efaina ka tsy hita izay lalana leo hiatrany ny fitarainan'ireto mpivarotra ireto. Mba ahafahanay mivarotra afaka mivarotra izay na dia hoe atsasatsasany ihany ary fa tsy hoe ny ray manontolo mba afaka mivarotra izany izay ohatra hoe ilay asabotsy ohatr'izao izany dia mba hoe mivarotra izay na dia hoe tapakandro ihany ary. Misy faravaratsiny mba misy fanampiana avy any amin'ny fanjakana rehefa misy ny tsy fivarotana satria tena ao anaty fahasairana tanteraka mihitsy izao ny vahoaka malagasy. Raha confirmant no ataony satria tsy hitako izay mahasamihafa amin'izao amin'ny confirmant mbe fanampiana ny olona satria tena hitako hoe ny hohanin'ny olona an'io tadavina ny hohanina rapitsy tadavina mivarotra ary izany sady efa tsy malafo ilay olona mbola ataon'izao ka rehefa tianareo atao confirmant ilay izy tsy mandahan izany izay raha izay mahasoa amin'ny firenena fa meo fanampiana ny olona. Rehefa vola miditra aloha rehefa sabotsy izany mba herin'ny tsena eto nefa ilay asabotsy mihitsy izao ny foanana dia vao maika ohatra ny jalo be izany ilay vahoaka satria eo ilay tena fampidiram-bolan'ilay olona nefa tsy azo atao ilay mivarotra dia inona nefa no hohanin'ilay olona nefa ny tadiavina androany tsy maintsy hohanina androany dia fanampian'ny fanjakana n'ilay olon'reto satria ny fanjakana maka vola amin'ilay mpivarotra eto foana na tike na carnet tsy maintsy vidiana nefa izao zao tsy mahazo fanampiana. Miandry vahaolana, miandry fanampiana ary miandry izay baiko milatsaka izay sisa no fanantenana hoy ny fehi-kevitra ireto mpivarotra ety Ambodintsotry sy ny manodidina ireto. Fa naray antso tamin'ny mponina teny amin'ny komina Ampangabe androany mpanao gazetinay rehefa nidina teny an-toerana dia voalaza ary fa navoaka ny ben'ny tanàna ao anaty tsena fivarotany ireo mpivarotra Asinandriamalala sy Tokiramarola. Aterana ny andreo mpivarotra eny Ampangabe distrikana Ambohidratrimo raha naheno fa avoaka eny an-tsisin-dalana izy ireo. Tena nitanterana tokoa io resaka nandeha io androany ary navoaka tetỳ an-toerana avokoa ireo mpivarotra. Fietsika izay nagaga sy nampametra-panontaniana ireo mponina. Ny mahagaganay eto amin'ny komina Ampangabe izany dia ao anatin'ilay zao amehany izao mpivarotra ao anatiny roa no ivelany mpivarotra eo amin'ilay malalaka roa natao amin'ilay teritery. Ao moa fa hitantsika eo avy eo izay izany ny tena problema misy aty hoe maninona moa ny olona eny amin'ilay malalaka be no alefa ary amin'ilay tery. Ny olana ety aminay ety Ampangabe eo amin'ilay resaka mpivarotra. Ny mpivarotra roana hiala amin'ny tsena ho aiza moa fiveloman'ireo olona ireo tatsana eny ety aminay dia rehefa tatsana ety aminay io ny fivelomany io ny sakafo hohaniny ny mpitondra nefany tsy hamonjy anazy amin'ny hoe fahasahiranany sy ny sisa sahirana ireo olona ireo aminay zany ka mitaraina izay hoe ahoana ny atao mpitondra ety aminay ety amin'ny komina Ampangabe ety amin'ny distrikana Ambohidratrimo. Ny fanena taminay tao anaty tsena kosa ny ben'ny tanàna ka laza fa noho ny fiparitahan'ny Covid-19 dia tsy maintsy navoaka teny ivelan-tsena ireo mpivarotra tsy mivarotra entana ilaina amin'ny andavanandrom-piainana. Fa atao malalaka ny atao anatin'ny tsena ka mivarotra sakafo sy izay ilaina mahakasika ny fiainana andavanandro ihany no atao anatin'ny tsena. Ny zavatra tsy dia ilaina fiainana andavanandro kosa tahaka ny lamba, kapa, friperie sy ny sisa dia navoaka ny ivelan-tsena izany hoe mba halalaka kokoa ny atao anatin'ny tsena sy ny any ivelan-tsena ny amin'ny fifanosehana sy ny mety hiparitahan'ny valanaretina bebe kokoa
itenezaana ny ampalalaka ny fifamezivezen'ny olona. Izay no antony namoahana ny mpivarotra sasany ho any ivelan-tsena. Fa taorian'ny resaka ny fanaovan'ny mpanao gazety sy ny ben'ny tanàna moa dia mbola nisy indray ny fijoroana vavolombelona nataony mponina teny antoerana. Nambaran'izy ireo tamin'izany fa anisan'ny olana mampijaly azy ireo ihany koa ny fikarakarana taratasy ao amin'ny komina Fanady Adinary. Zay aty amin'ny komina Pangabe dia mahatsiaro marary amin'ny fomba fitantanany komina misy eto aminay. Zay raisina tsy mba manao anay tsy olo-mpanjakana mihitsy satria raha raisina ohatra ny zavatra misy eo amin'ny komina ao dia zay olona tsy nendany tamin'ilay ramatoa ben'ny tanàna zay mbola tsy fantatra hoe tena ben'ny tanàna ve satria mbola tsy voapetraka dia tena tsy tafiditra ao mihitsy na dia anao hoe kopiara. Ary ny tena mampalahelo anay dia zao tsotra ny tsy olo-pirenena malagasy zay aty amin'ity tanànana Pangabe, komina Pangabe ity fivondronana Ambohidratrimo. Fa ny tena mampalahelo anankiray dia ny fanamboarana momba ny tany, momba ny fananantany. Raha mba misy olona te hivarotra ny taniny amin'ny alalan'ny vola mainka amin'izao aretin' izao, na olona mba te hividy koa ny manodidina azy, dia tena tsy afaka manoratra, tsy afaka maninty izy tsy afaka misitraka. Nefa enona tsy misy an'izany baiko izany eto amin'ny tany sy ny fanjakana dia tena mampalahelo be. Ary raha misy afaka manoratra dia tsy maintsy any an-tranony ramatoa ben'ny tanàna dia nahandro ariva amin'ny 5 ary dia misokatra amin'ny boky sy ny fanoratana. Fa raha hiditra tena hoe ara-dalàna ianao mba ohatry ny komina sasany dia tsy mahita an'izany ianao, fa kritikena daholo ny fiainanao sy ny zavatra rehetrarehetra misy aminao. Ary ny tena mampalahelo ny vola laina ary dia tena hoe 25,000 isaky mètre carré. Betsaka loatra ny antony ataon'ny mpitondra ety Pangabe ety satria zao zay raha ohatra nanao taratasy tao amin'ny komina dia ny tenako izao mihitsy anisany nanao taratasy tao, ny droit efa voaloha, ny dossier rehetra complet, kanefa ny taratasy mbola tsy tonga hatramin'izao efa 5 volana teo aoriana. Nangataka permis zahay ny droit alohany amin'ny komina fa ny permis mbola tsy vita hatramin'izao dia miantona fotsiny eo le tany zay tokony ho karakaraina satria narary io no ny ben'ny tanàna dia tsy fantatra hoe rehefa narary ve ny ben'ny tanàna dia tsy mba misy afaka sy raha-mpanjakana mandefa dia mikatona hatramin'ny komina ve zany, sa hoe inona mihitsy ny tiana tongavana, sa ve hoe olona jereny hoe tsy nendany taminazy ny tena dia atao tahaka an'izany fa miantraika isa-tokantrandro ary tsy akanavaka intsony amin'izao ny fahasahiranana sy ny fiainan'ny fidiram-bola amin'izao fotoana izao. Isan'izany miaina fahasahiranana izany ny mpivarotra sy mpamongady friperie iray sendra ny mpanao gazetiny ho an'ny Androany Nambintsy Velositraka sy Tahiriny Aina. Raha 7 hatramin'ny 10 isan'andro teo no balina lafiny reto mpamongady balina friperie raha mbola tsy nisy ny Covid-19 dia niena ora isan'andro zany na tsy misy mihitsy aza. Nahitana fiakarany teo amin'ny 2 hetsy teo ihany koa ny vidin'ny balina friperie raha ny fanazavana nentin'ity renim-pianakaviana iray mpivarotra sady mpamongady balina friperie ity. Manomboka amin'ny 1,5 million eo ka hatramin'ny 5 million. Deuxième soir ohatran'izay nakanjon'ankizy le deuxième soir daholo zany no eo amin'ny 1,5 million 2 million eo. Le olona fa le friperie zany ohatry ny azo hoe ampandeferina be zay nefa manofa trano mivarotra misy déplacement manakarama ankizy ohatr'izany dia faktiantoka tena hoe le tia apôsinaire ny avoaka tsisy hoe amin'izao zany tsisy hoe tombarotra zany intsony aloha amin'izao fa rehefa misy kely zay fotsiny hoe hohanina aloha dia zay ndraindray raha miversement no hohanina fa tena tsisy hoe hafa mihitsy zany tamin'ny roa taona par rapport amin'izao e. Manoloana ny fikatoana lalana indray dia sarotra vao mahazo entana. Eo ihany koa ny ahiahiny amin'ny mahamety efa simba ny entana avy any amin'ny seranatsambo. Manginy fotsiny fa tiantoka terak'izay hoy hatrany ny fanazavany. Lalana manahirana ny vola ariary mitotongana be ny entana zany tena hoe me lafo nefa ny tsena me tsy misy mifanohatra be hoe mora fa lafo me lafo mibalina friperie satria fa me sarotra ny famoahana azy any am-bôro ohatr'izany. Raha ireo mpividy indray dia tsy misy intsony ny mahalovoly indray mandeha fa trosa na antoka avokoa no atao ary avy eo izay vao mameno ny vola izy ireo na ny avy eto Antananarivo na ny avy any amin'ny faritra. Ireto farany izay tena niena nisany tatoato. Manana faifambidy hoe mandoha vola eo ny eo le olona hoe tonga dia agabalina fa misy
famparana kely hoe alaiko aloha ty dia malapa dia ateriko aloha izay lafiko dia raha pitsindray dia ohatr'izay dia misy moa tsy miverina masokana dia izay miverina iny aloha aterina fa eto tamin'ariva amin'izao efa misarotra be ilay fitadiavana dia tsy dia mahasatsony ilay olona zany fa ilay fampikambon'ilay vavakinin'ilay sasany ireny no alainy dia zara raha malafi ray isan'andro 2 isan'andro. Fa voasokajy sy ho anatin'ireo olona marefo ny olona manana fahasembanana. Tozara raha voaresaka nefa ny momba azy ireny rehefa misy ny fananganana tetikasa eto amin'ny firenena, nambara ny filohan'ny vovonan'ny federasionn'ny olona manana fahasembanana eto Madagasikara na ny PFPH MAD etsy Beoririka fa ny tsy fahafantarany mpitondra fanjakana ny filan'izy ireo no antony izany. Tateriny Mialy Rarinombana sy Andra Rakotomalala ato anatin'ity fanadihadiny ity ary ny makasika izay. Tsy tafiditra anatin'ireo drafitra salara-pahamehana amin'ny fitondram-panjakana ve ny mahakasika ireo olona manana fahasembanana? Tsikatra fa toa vitsy ny tetikasa azon'izy ireo ivelarana mba tsy ilazana fa tsy misy mihitsy. Nambara ny filohan'ny vovonan'ny federasionn'ny olona manana fahasembanana eto Madagasikara izao ohatra fa noamevana izy ireo nandritra ny fanisam-bahoaka fahobe farany teo. Nisy tamin'ireo toerana misy olona manana fahasembanana no tsy nandehanan'ireo mpanao fanadihadiana ka nandiso ny vokatra ofisialy izay lasa aotra faingoenina isan-jato monja. Ny teo manivon'ny fikamanana iraisam-pirenena ho an'ny fahasalamana na ny OMS nefa dia nahita tamin'ny taona 2014 fa ny 520 isan-jato ny mponina eto amintsika no manana fahasembanana. Ankoatra izay voalaza dia nambara nyity tompon'andraikitra ity fa ny filan'ireo olona manana fahasembanana mihitsy no tsy fantatry ny fitondram-panjakana ka mahatonga azy ireo ho lasa anjorom-bala. Fantatry ny fanjakana hoe inona ny tena filana manokany olona manana fahasembanana. Dia izay mahatonga an'ilay filana manokany olona manana fahasembanana tsy ho tanteraka zany. Noho ilay fahasembanana dia misy filana izay tsy maintsy fenona vokatra izay ilay fahasembanana izay. Ohatra fotsiny hoe jamba zao raha ohatra izy ka tiana handray anjara amin'ny fiainana andavanandro, hiasa, hianatra ohatr'izany. Dia mila fitaovana. Io fitaovana io ho an'ny jamba ny tsinona ny fitsapana sy ny fiainona no miasa. Dia tsy maintsy mifanaraka amin'izay. Ohatra hoe izaho zao raha miasa ato zao dia mampiasa ordinateur dia ahafahako miasa dia misy lecteur d'écran. Zay zany ilay filana manokana. Ny lecteur d'écran iny zany afaka miteny izy eo amin'ny écran dia ahafahako miasa. Fa ohatr'izany ohatra ny hoe ny filana manokana raha misy olona manana fahasembanana hianatra na hiasa kanefa tohatra be no miakatra any amin'ilay fianarana na ratsy be ny lalana dia mila an'ilay rampe izy andehanana na ataontsika hoe mila ascenseur izy. Dia io zany arakarak'ilay tranga sy arakarak'ilay sokajim-pahasembanana. Raha tsy mifampiresaka aminay izay tiako tenenina hoe ilay olona manana fahasembanana mihitsy mety afaka azo an-tsaina hoe amin'ity ohatra hoe amin'ny fifidianana inona mety filana manokanareo amin'ny fifidianana. Dia filana manokana izao ohatra izay hoe ny bureau de vote mba ny akamaroan'ny bureau de vote sahadalana miakatra tohatra dia ireny dia efa manakana ny olona manana fahasembanana tsy fidy ohatra. Raha hianatra izy matetika ny ao am-pianarana tsy afaka mianatra izy na dia efa mivoaka raha ny décret momba ny fanabeazana mampianatra. Tsy afaka mianatra izy satria ilay mpampianatra tsy mahay teny tanana. Tsy afaka mianatra izy satria ilay mpampianatra tsy mahafantatra hoe raha mpianatra jamba dia inona marina moa zany tokony ataoko. Tody fahasahiranana tahaka ny olon-drehetra noho ilay valanaretina Covid-19 sy ny amehana ara-pahasalamana ihany koa ireo olona manana fahasembanana. Vitsy tamin'izy ireo anefa no nisitraka ny fanampiana ara-tsosialy tamin'ny taon-daza. Manana ny etaetany ihany koa ireto farany dia ny tsinjovan'ny fitondram-panjakana azy ireo. Momba ny vatsitsino sy ny tosika fameno sy za tsy miteny hoe tsy nahazo mihitsy ny olona manana fahasembanana. Misy nahazo fa ny apahany maro dia tsy nahazo. Dia manao réclamation moa zany zay dia
ny ministera amponina rehefa nanao réclamation zay dia nitady lalana hafa izany hoe tsy avy amin'ny lalana fitondram-panjakana dia zavatra efa teneny amin'ny fanjakana foana hoe amin'ny tsotra koa hoe mba manatona anay izay le olona manana fahasembanana mihitsy zany miresaka izay moa zany tsy hoe miandro foana ho atonina koa fa izay koa dia miezaka foana hoe manao sensibilisation dia izay foana no angatahany hoe rehefa misy tetikasa na misy drafitrasa na misy ataontsika hoe programme an'asa mahakasika ny olona manana fahasembanana dia mba atony re izay mba atony izay satria rehefa avy eo le drafitrasa mipetraka na le tetikasa atao tsy mifanaraka tsy mamaly le filanin'ny olona manana fahasembanana dia tsy azony olona manana fahasembanana ampiasaina akory na tsy afaka misitraka an'iny olona manana fahasembanana. Raha ireo tetikasa manara-penitra vinain'ny fanjakana dia hita sy tsapa fa atao ambanin-javatra ireo olona manana fahasembanana. Ohatra kakazo raisina ny tetikasa bus-classe izay tantanin'ny fiadidian'ny tanàna Antananarivo. Tsy hita soritra anatin'ny planin'ireo fiara ny momba ireo olona manana fahasembanana toy ny fampidirana ny seza natokana ho azy ireo. Raha tsy ahivina, tamin'ny taona 2014 i Madagasikara no nanao ny fifanarahana iraisam-pirenena momba ny zon'olombelona manana fahasembanana. Eo amin'ny pejy ny fampianarana kosa indray dia raha araky ny filan-kevitry ny minisitra nivoaka tamin'ny alarobia lasa teo dia nihemotra ny fidiran'ny mpianatra noho ny fianaka ny Covid-19 eto Madagasikara. Efa mitantainany amin'ny mety ho toy ny fianarana sy ny faripahaizanjanany ireo ray aman-dreny. Mialy Rarinombana sy Andra Rakotomalala. Sahiran-tsaina ireo ray aman-dreny mampiana-janaka manoloana ny fanapahan-kevitra ny fitondram-panjakana fa ahemitra indray ny fotoana fahan'ireo mpianatra miverina any an-tsekoly. Etsy an-dany manany amin'ny fahasalaman'ny zanany izy ireo ka mahita fa ny etsy ihany no nandraisana io fanapahan-kevitra io. Etsy ankilany anefa miferitrena izy ireo izay mahatsapa fa miaratsy ary mitotongana hatrany ny faripahaizana zaza malagasy manoloana ny fahatapahan'ny fampianarana nanomboka tamin'ny volana Martsa 2024. Nambaran'izy ireo fa tsy jerenao anatin'izany intsony ny fanefana tsy tapaka ny saram-pianarana ho an'ireo ray aman-dreny mampiana-janaka eny amin'ny sekoly tsy miankina. Tsy tokony ho mandrimandry manana aretina hoy izy ireo ny fitondram-panjakana fa tokony mitady vahaolana maharitra ahafahan'ireo mpianatra manovy fahalalana ho tombotsoany izy ireo aloha voalohany indrindra fa ihany koa ho tombotsoan'ny firenena rahatra izay. Misalasala be izay ray aman-dreny satria izao ho alefa mianatra izy matahotra le resaka aretina, tsy alefa mianatra izy nefa le niveau zany lasa tsy tonga ambony tsony le ankizy. Tao anatin'ny roa taona zay tamin'ny 2020-2021 ty tena tsy mitovy ny faripahaizana ankizy fa tena ambany be. Ny mpiasa-panjakana moa iny mandray vola foana izy na tsy mianatra raha ny mpianatra fa le privé zany mampalahelo dia iny tsy hita hoe raha ho manokana zao ohatra hoe tsy manana ilay zaza tsy mianatra nefa tsy hitanao izay andohako anazy ianao nefa mampalahelo koa rehefa mpianatra raha tsy andoha ianao. Na eo amin'ilay resaka anona mihitsy angamba tokony hovaina le fomba fianarana ankizy tokony havadika indray le fampianarana hoe atao amin'ny zao manko tika zao miditra oktobra jusqu'à juillet dia tokony mba hoe manomboka any mois de août indray ohatra jusqu'à marsa na ohatr'izay mba ialana amin'ilay valana aretina ao anatin'ilay andro mangatsiaka. Le faripahaizana aloha tena totongana satria raha malala zava-misy fa tsy ampy ohatra ilay enjikenjena be fotsiny le fotoana fianarana dia tsy vita amin'ny programme. Mana ohatra hoe ampasinao fotsiny zany le ankizy ampasinao kilasy fotsiny nefa ny banga lasa misy fahabangana be zany. Tena misy fiantraikany be dia be amin'ilay mpianatra le izy. Ka ampy ary moa fotoana ianarana indray le ankizy arakaraka le fahaizana le ankizy misy tsy mitovy ny niveau intellectuel le ankizy. Dia misy tena hoe tena mezaka manenjika hoe misy moa sasany mety hoe ray aman-dreny afaka manana moyen afaka mampanao cours anazy eny dia mety maharaka fa misy aloha dia izay tokony mba mandray mesure zany ny fitondram-panjakana amin'ilay zanatra hoe mba tokony ampianarina ihany le ankizy. Tokony ampianarina fa hoe tsy haiko hoe ahoana zany ny fomba andamina azy ary zavao mieritreritra zany ministera amin'ny fampianarana hoe ahoana zany amin'le geste barrière le ampianarana sy ny karazany hoe amin'le isan'le mpianatra ngamany. Tokony jerevana manokana le izy fa manjary tena potika.
vao maika zany ampy le tsy fahaizany tamin'ny heritaona efa tsy dia nianatra dia lasa vao maika zany misy fahatarana zany. Matetika aloha ndray aman-dreny ny ekolazy aloha mpianatra tsy mianatra nefa ny ekolazy aloha ihany. Raha tsy ahivina ny vahaolana momba ny fampianarana tamin'ny taon-dasa dia nandrefa napahan-kevitra ny ministera tompon'andraikitra vao nahato ny fampianarana nanomboka ny 20 martsa 2024 fa hisy ny fandefasana fandaharana manokana amin'ny haino aman-jery ho fanohizana ny fanabeazana ireo zaza malagasy. Fandaharana 2700 no voafaritra tamin'izany fa ampy andrakotra ny fandaharam-pianarana ireo mpianatra tamin'ny taom-pianarana 2024-2025. Fandaharana 900 hafa kosa no novinavinaina ho alefa amin'ny taom-pianarana 2024 ity. Angoatra izay, dia efa misy ihany koa ny fizarana ny boky fianarana natokana ho an'ireo kolejy eny anivon'ny Cisco. Fa ny Toamasina kosa indray dia misedra olana amin'ny famatsin-drano ny eo anivon'ny orinasa Jiramany toerana amin'izao fotoana izao. Ny fahasimbany fitaovana enti-mamokatra avy amin'ny foibe ao Farafaty no voalaza fa fototry ny olana. MBS Toamasina. Mandalo fotoan-tsarotra eo amin'ny resaka famatsin-drano ny Jiramany Toamasina ankehitriny noho ny fahasimbana sy ny fahanteran'ny fitaovana eo ampelantanany. Vokany tapaka matetika ny herinaratra ny toerana. Raha ny resaka rano manokana dia nilaza ny tale iraisam-paritry ny Jiramany toerana fa efa nanafatra milina vaovao enti mamany olana izy ireo izay tombanana ho tonga ny Toamasina raha ampitso alahady ka amin'ny fiandohan'ny herinandro ireo teknisianina eo anivon'ny orinasa ity no iroso amin'ny fametahana izany. Na eo aza nefa izany dia nilaza ametraka sin-drano amin'ireo faritra vitsivitsy tena misedra olana amin'ny famatsin-drano ny eo anivon'ny orinasa ity. Ny fanatsarana sy ny fanavaozana ireo fitaovana izay tena efa antitra ho hiatrano io tompon'andraikitra io no vahaolana maharitra kanefa tsy mora izany fa ilana teti-bola avo dia avo. Amin'izao ofisian'ny valana retina izao dia nilaza ihany koa ity farany fa hanao lahara-pahamehana ny fijerena ny fomba rehetra amatsiana sy tsonjovana manokana ireo hôpitaly lehibe toy ny CHU Morafeno andraisana ireo marary ny COVID-19. Manana olana amin'ny fampatsiana rano isika eto Toamasina teo amin'ny 2 andro teo zay. Noho ny fahamaizan'ny moteur ny surpresseur anankiray any amin'ny tobam-pamokaraana rano any Farafaty. Misy fiantraikany be dia be amin'ny famatsiana rano izy io satria dia tany toerana maromaro tanàna maromaro eto Toamasina no na miena ny pression na tena tsy tonga ny rano mihitsy ny ilay toerana. Manoloana izay anefany dia efa nijery ihany koa izahay ny mety ho vahaolana. Zany hoe nieritreretina daholona ny hoe nanao délestage na rano ary satria zavatra azo atao ihany zany any amin'ny toerana sasany. Rehefa natao anefa ilay izy noho ny fahanteran'ny fitaovana rehetra ny akabiazany moa zany ny fitaovana mitatitra rano eto Toamasina dia tsy afaka natao ilay selectivité ana vanina. Zany hoe manidy vanina anankiray ary izay dia mba manome kely ary aloha dia ohatrohatran'izay hatrany hatrany tsy afaka natao zany ilay délestage na rano. Nanazava mikasika ny resaka fanapahan'izy ireo jiro ihany koa ity tompon'andraikitra ity. Misy ihany koa ny fanapahana herinaratra izay programmen'ny Jirama amina toerana samihafa fa iny mandefa fampilazana mialoha izahay. Ny fanatsarana herisoantsika zao dia ny manova vaovao transformateur maromaro eto amin'ny tanàna maromaro eto Toamasina. Satria zavatra misy amin'ny fatapahan-jiro eto Toamasina ankoatran'ilay hoe olana misy any amin'ny ligne dia ny saturation ana réseau. Eo amin'ny vaovany maresaka iraisam-pirenena dia araky ny tatitra navoaka ny manam-pahefana ara-pahasalamana tany ivelany dia fantatra fa efa mahery ny 3 tapitrisa ireo olona maty ny COVID-19 nanomboka tamin'ny volana Desambra 2024 ny poiran'ity aretin'ity tany Chine. Mialrary nombana sy Manora Andriamalala no mamintina amintsika ny andindin'izay.
raha nahitana fiainany ny trangam-pahafatesana maneran-tany vokatry ilay valanaretina covid-19 ny volana martsa lasa teo dia tsy mitsaha mitombo isan'andro ny isa ankehitriny. Mahery ny 2 sy iray alina teo ireo olona maty n'ity valanaretina ity isan'andro tamin'ny herinandro lasa iny izay efa manakaiky ny 507 sy iray alina trangam-pahafatesana voarakitra isan'andro tamin'ny volana janoary, fotoana izay tena nandripahana ity valanaretina ity. Mahery ny 3 tapitrisa ireo efa namony ainy manerana izao tontolo izao ary 730 am'zato ireo tranga voarakitra nanomboka tamin'ny fiandohan'ity valanaretina ity. Nambaran'ny fikambanana iraisam-pirenena momba ny fahasalamana fa eo amin'ny fotoana andripahany ity areti-mandoza ity amin'izao fotoana izao. Ny firosoana amin'ny fanaovam-bakisiny irery ihany no anovaolana ahafahana mampiana ny tranga raha ny voalazan'ny OMS hatrany. I Royaume-Uni no firenena Europeana nahitana trangam-pahafatesana betsaka indrindra tamin'ny COVID-19 izay nahatratra 527 sy 2 alina. Ny ena manodidina ny 30 isan'andro ireo mamony aina any an-toerana raha mahery ny 200 isan'andro izany tamin'ny faran'ny volana janoary. Tamin'ny fiandohan'ny volana desambra lasa teo izy ireo no nirosy tamin'ny fanaovam-bakisiny ka ny 10 isanjaton'ireo olon-dehibe tao aminy no efa nisitraka izany. Anisan'ireo firenendehibe voakasika mafy tamin'ity valanaretina ity ihany koa Etazonia izay nisy trangam-pahafatesana mahery ny 9 alina sy 5 hetsy, saingy efa nahitana fiainany ireo nambony aina hatramin'ny faran'ny volana janoary na dia miakatra indray aza ny tarehimarika any amin'ny fanjakana sasany. Anisan'ny nahita tombontsoa tamin'ny fanaovam-bakisiny ihany koa ny tany Israely. 7 isan'andro sisa ny mamony ainy raha 10 tamin'ny misy izany tamin'ny faran'ny volana janoary. Mbola tsy afabela amin'ity valanaretina ity ihany koa i Brésil, firenena faharoa nahitana trangam-pahafatesana betsaka indrindra amin'izao fotoana izao. Mahery ny 9 alina sy 3 hetsy ireo nambony an-tany an-toerana nanomboka tamin'ny fotoana nisian'ity valanaretina ity. Mahery ny 3 arivo eo ireo maty isan'andro ary ny tombo avy 1 io isy io nanomboka tamin'ny tapaky ny volana febroary. Nanomboka ny 7 ny volana martsa teo dia ity firenena ity no nahitana trangam-pahafatesana betsaka indrindra maneran-tany isan'andro. Fa tsy mitsahatra ny fitakiana ataona orinasa sy nandikahatra amin'ny mpianatra tato ato eo amin'ny resaka karama na tampikarama izany. Toa tsy misy fiomanana mihitsy avy amin'ny fanjakana ho indrindra ny fanehoan-kevitry ny solombavambahoaka fetra ara lamozafim-molona raha ny tafata aminay ho an'ny androany teny Analamahitsy. Sary sy rindran'ny sary ny Andra Rakotomalala. To efa lasa zary fahazarana tato ato izay ny maheno hoe nitokona ny sindikana izao, nitokona ny mpianatra amin'ny sampany izao. Tsy fananam-bola ny fanjakana ve? Asa, ny mahagaga nefa, vao misy fidinana an-dalambe dia voaloha avatrany ilay vola. Andeha atao hoe tsy fahaiza mitantana indray ary. Nefa tsy efa tokony hiomana ny amin'izany koa ve ny fanjakana? Fa tsy izay ve le hoe gouverner c'est prévoir? Fa nahin'iny indray ary ve? Sa nampiasaina tamin'ny zavatra hafa aloha ny vola, dia rehefa tonga ny mpitaky dia mamorona indray? Lisitra maro tokoa mantsy ny mbola miandry ny volany amin'ny fanjakana amin'izao. Misy ny efa mantona ny nanao ny fitakiana, raha tsy ilaza afa-tsy ny inspecteur sy ny contrôleur du travail, ny mpiasan'ny KROM, ny paramedy, ny mpianatra amin'ny université enina. Vao ny alakamisy teo no nitokana ny mpianatra Ompitsabo, ary vao omaly ny mpiasan'ny KROA. Tsy fahaiza mitantana, hoy ny solombavambahoaka fetra raha lambozafim-bololona. Tsy misy azy antenaina, tsy misy ninina azo antenaina ntsony amin'izao fitondrana izao. Ary ny mampalahelo dia ny vahoaka malagasy no mizaka an'izany tsy fahaiza mitantana izany. Fifanoherana tsy mbola nisy ohatran'ity. Raha fifanoherana eo amin'ny teny nambara, fampanantenana nambara sy ny asa natao sy ny zavatra nitanterahana. Tsy nisy izay le hoe ny prévoir zay, tsy nisy izay le ny eritreritra inona ny mety hitranga, dia inona ny mety fepetra raisina manoloana ny zavatra mety hitranga. Fa dia kabary ny be dia be dia izao tsika vahoaka malagasy fa tsy hoe isika, ny vahoaka malagasy no mizaka antserany ena. Izao tokoa ve ny lokalokantsika tamin'ireny fampelezan-kevitra ny taona 2024 ireny? Izao ve no natenainareo vahoaka ny fidy azy ho fiainanareo sy fari-piainana ny ainanareo tamin'ny taona 2024 raha nifidy an'Andriamatoa Rajoelina sy ireo kandida na solombavambahoaka na be ny tanàna tamin'ny anaran'ny IRD na mapara raha TGV ianareo, zao ve ny fiainana neritreretinareo iainana? Zay aloha tsy nanenenana iny tsy nifidy azy.
fa diso fanantenana amin'izao mpitondra fanjakana izao ireo olona izay nanaovany mpanao gazetina efa nadihadiana ho any androany. Roa taona sy tapany izay no lasa midangana ny vidim-piainany tsy ahitam-baolana ny jiro tapaka lava ilay venirano tsy hita hatramin'izao. Asin'Andriamalala sy Tokotry Marolahy. Roa taona sy tapan'izay no nijoroan'ity fitondrana Andra Joel ity. Tsy nisy izay tsy hita tao anatin'izay roa taona izay. Tao ny resaka bonbon sucette, tao ny resaka écran plat sy ny fanagadrana ireo tsy mitovy hevitra amin'ny mpitondra fanjakana. Tanteraka avokoa izany rehetra izany, saingy ilay lazaina fa velorano, mbola tsy hita hatreto ny fiantraikany anatin'ny vilany malagasy. Tena marina ary tsisy idivirana tokoa fa tsarakaraka ny fampanantenana ny menana ity valana retina ity izay nitsofoka teto. Noho izany disy fanantenana izahay, eny fa nandatsaka ny vato na tsy nandatsaka anazy ka ianao filoham-pirenena anisan'ny nanome fampanantenana fa ny 10 taona ataonao tsara lavitra noho ny teo aloha nefa ankehitriny mandady amin'ny tany ny vahoaka malagasy sanatria mitovy amin'ny bibilava tsy tanana andrangotra tsy tongotra itsipaka ka noho izany nareo ambaratonga mpahefana isa-tsokajiny mba jereo re fa malahelo izao Andriamanitra nahary zao noho ny fitondrana ny vahoaka malagasy satria na inona zava-misy mitranga fandalovana eto amin'ity ka sola tsy hitondra makaiza akory ianareo fa ny alahelo izay vahoaka majinika dia azo lazaina fa dia babenareo andro manalina. Anisan'ny marary ny vahoaka ihany koa amin'izao fotoana izao ny jiro tapaka lava. Anisan'ny mitondra faisana amin'izany ny marary eny anivon'ny hopitaly, eo ihany koa ireo mivelona amin'ny fampiasana herinaratra. Raha mikasika ny jiro aloha izao dia hitanay mihitsy hoe tena mijaly izay. Azavaiko ilay hoe mijaly. Ilay jiro izany tapaka foana. Ho anay mantsy izany izay izany manao photocopie dia manao jeu dia ao anatin'izay nefa tapaka ilay jiro dia io nefa tena fivelomanay. Dia rehefa teo aloha izany izay ohatra izany hoe mba mihinana eo izany dia amin'izao fotoana izao nefa tena lasa menaka apokanay satria lasa tapaka ilay jiro dia tsy mandeha ilay asanay dia na ilay mpanofatrano tokony iainanay ara izany dia lasa mienana ilay mpanofatranay dia hita mihitsy izany hoe migrefy ry zareo dia ity izany tena mafisiko mihitsy hoe ny angatanay aminareo jirama dia izao mangataka izay tsy hoe analefaka fotsiny an'ilay jiro fa mangataka izay mba tsy handoa faktura ohatra hoe na 3 volana na 4 volana satria tena mafy mihitsy ny manjo anay momba ny jiro dia miangavy anareo tompona andraikitra mihitsy zay mba andraikitra mihitsy eny amin'ny jiro fa tena mafy mihitsy ny manjo anay. Ny angatahan'ny malagasy dia mba hijeren'ny mpitondra fanjakana azy ireo amin'izao ady hatrehana eto Madagasikara izao. Za tany mangataka ny fitondram-panjakana amin'izao vaninandro iainana izao zany dia zay zany efa ela be nampanantenana le hoe sosialim-bahoaka mba hivoaka nefa hatramin'izao zany zay tsy maheno feo amin'ilay izy mihitsy dia mitarana zany zay hoe nona vahoaka fa aza vela hoe hiady rery amin'ity aretina ity zany fa mila famonjena lehibe avy aminareo. Raha fiheziny izay rehetra izay dia efa miatraika anaty vilan'ny malagasy hatry ny ela ny vantrana. Mazava ny anton'izany fa noho ny fanonganam-panjakana tamin'ny 2024. 2024 isika izao mbola manjaka aloha hatreto ny fampanantenana tsy tanteraka sy ny vahaolana betatoko. Fa mitoetrany kosa ny fanehoan-kevitra ireo mpanao politika mikasika ny fomba fitantanana sy ny fiatrehan'ny Madagasikara ny Covid-19 amin'izao fotoana izao. Anambarany mpiantsehatra ara-politika iray tao amin'ny fandaharana sahina andeha omaly azy fa tompon'andraikitra feno tamin'ny fidirana io aretin'io teto antoerana ny fitondram-panjakana mialy Rarinombana sy Andry Rakotomalala. Raha ny antotanisany voakandroany no jerena dia efa tafakatra maherin'ny 300 ny isan'ireo olona laviny ilay valanaretina Covid-19 teto Madagasikara nanomboka tamin'ny volana Martsa 2024. Efa nahatsinjo teny mialona ny antoko-panohitra vao mafy ny fitsika ity valanaretina ity na eo amin'ny lafin'ny fahasalaman'ny vahoaka na eo amin'ny lafin'ny ara-tsosialy sy ara-toekarena. Izay antony izay no nangatahan'ny filoha Marc Ravalomanana tamin'ny fitondram-panjakana ny andraisana fepetra amin'ny anidina ny sisy tany. No tsinotsiniavina sy nohamavanana nefa izay fangatahana nataony ity filohan'ny antoko-panohitra ity izay ka izao ny afara tamin'ny fahafatesana amin'ny rarakopana sy ny fitombon'ny tranga izao. Tsy afa-miala ho tompon'antoka amin'ny zava-misy noho izany ny fitondram-panjakana araka ny fanehoan-kevitra ity mpanao politika ity. Miariary ary fantatry ny rehetra fa
mitavozavoza ny fandraisana fanapa-kevitra avy amin'ny fitondram-panjakana. Eo ihany koa ny tsy fahaiza mitantana amin'ny ankapobeny mahakasika ny fitantanana ny firenena. Aka ohatra anankiray tsika tamin'ny herintaona raha vao nanomboka ny seho eran'izao tontolo izao ny coronavirus dia ny teny ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana hoe akatony ny sisy tany. Tamin'izay fotoana izay dia ny raha nrehetra naheno ny valiteny avy any amin'ny mpitondra fanjakana zay milaza fa tsy ilaina ny fanodina sisy tany fa tsy mafy no peste sy choléra io aretina io, ary mbola nampina ary tamin'izay fotoana izay hoe ianareo mpanohitra dia imbécile 6% olona vitsikely sy ny sisa. Raha jerena zany zay tohizatsika amin'ny zavatra misy amin'izao fotoana izao dia mbola nisy ihany koa ny andraikitra ny raisin'ny mpanohitra tao anatin'ny RMDM zay tarihin'ny filoha Marc Ravalomanana. Nilaza indray izy hoe akatonya ajanonya io vol anosy be io akatony ny sisy tany fa misy aretina vaovao indray zao io. Dia inona ny zavatra nisy tsy nisy fanapa-kevitra raisiny fitondram-panjakana fa tao aorinan'izay efa 2 herinandro na 3 herinandro tao aorinan'izay zay vao naka fanapa-kevitra rehefa tafiditra ilay aretina teto le variante tenenina. Zany hoe ny tompona andraikitra voalohany nampiditra ny aretina io teto zany dia tsy afa miala amin'izany ny fitondram-panjakana misy amin'izao fotoana izao. Ary raha mbola hitaritsika lavidavitra ary dia hoe ny mpitondra fanjakana amin'izao mihitsy ny tompony famonoana ny voaka malagasy amin'izao hendrika iarahantsika mahita izao. Tapitra ny fampalalam-baovao tamin'izao alina izao mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany ny sampana fampalalam-baovao ny MBS mamy fotoananao amin'ny alatsinainy amin'ny fitora sy sasany indray veloma tompoko.